mivoaka ny mahajanga mila ny dady izay tsy mila radio elny intsony fokotany manakambahiny mitady vaolana aingana ny mponina mpianatra any Indonezia tsy mbola nivoaka ny allocation annuelle tamin'ity taona ity manao antso avy izy ireo tonga tsoa indray tongo klasy tongo vavy atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ny manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany eo amin'ny vaovao ny raharam-pirenena avy hatrany azo no ankafatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity nambaran'ireo mponina ny mahajanga fa tovoka sy leo ary tsy te herika ny fitondrana radio elina intsony izy ireo vaolana tokana ihany no afaka mahany izao fahantrana izao dia ny fiverenany dady eo amin'ny fitondrana indray hoy ireo mponina atafaresaka tamin'ny Asinandria Malala sy Toky Ramazola Antsiranana, Toliara, Mahajanga, Antsirabe ireo toerana ireo no nanaporofon'ny ny mpitondra fa matahotra fa diranovana an'ny filomarika Ravalomanana sy ny antokotima ary ny mpanohitra izao fanjakana radioelina izao ka nampiasa ny mpitandro filaminana ho fitaovana politika nanakana hatrany ireo hetsika ny mpanohitra ireo fankalazana tsingeritaona amina toerana mifefy ary an'olotokana dia nasain'ny fanjakana no sakana ny mpitandro filaminana avokoa toy ity tany Mahajanga ity mazava ny afatra avy amin'ny vahoaka ny Mahajanga na ho an'ny filoha radioelina izany na ho an'ny mpitandro filaminana tsy mana fanantenana naray inona koa fanjakana zazakely io radioelina fe tsy lany tamin'ny redoblama toy ny boka nangala bato fanjakana démocratie misy eto fa tsy démocratie zay tsy ary niainana karaha ty hatramin'ny aiza amin'ny fanjakana teto Madagasikara zay mila Ravalomanana mipody mitondra fanjakana na iza valy na iza tsy valy aminareo mpitondra ao reo zay ny ane baka Mazanga ty ekaranga ohatranay zany zay matsiaro diso fanantenana izahay satria raha ohatra ny fampanantenana teto Mazanga zany maro kanefa tsisy tanteraka nata raika atseto zany kapoka ny vary mahay miakatra isanandro na miditra amin'ny EPP misondrotra isanandro koa ny fidirana amin'ny mpianatra reo miteny hoe bojo kanefa na miditra amin'ny EPP mbola mandoa vola efatsy ariary zany 2000 zay eto Mazanga tena mijaly ary sahirana hatran'izany akanay afa tsy voampianatra anay intsony amin'ny fiainana miakatra tamin'ny Ravalomanana nitondra zaza anankiroa reniray 7 arivo nefanay raha ohatra ka mampiditra amin'ny frame anefa ny amin'izao fa mandeha 300 000 400 000 ka zay zany tsy tianay zay zavatra zay fa zahay tena mamparary anay ary zavatra dedevinay zay mila ny Ravalomanana miverina ary zay mila ny radioelina miala ndraiky premier ministre miala zay tsy mila ny intsony fiainana anay sahirana ewa avela hiverina milony ny fiainana ny vahoaka fa mijaly na ny zanaka fa tsy mianatra intsony sakafo tsy zarizary raha vary dimy kapoaka vidina am'izay io fa kapoaka ray atao soso na silipo fa tsy voavidy intsony tena tsisy ao anaty vilany ao anaty pakety fa tsisy vola intsony mividy charbon am'izao ny 50 kilo efa tsy voavidy fa mandeha 75 000 150 000 gony be anefa taloha 25 000 20 000 ny gony charbon tamin'ny fotoana Ravalomanana zany ka dikan'izany zay mila ny dada miverina ary nareo mpitandro filaminana tompoko na dia nareo voatambiny karama mbo tsy ndrovonareo ny vahoaka fa nareo nateraka ny gasy ary nareo gasy koa zay doko ngambana nareo tsy marary ohatrany ataonay madinika ambany aty fa raha nareo marary ohatrany ataonay madinika tokony nambelanareo ny zotra ny vahoaka ny mitatitra ny dada ao amin'ny trano ny dada zany voafitaka lainga zany nafavy amin'ny vahoaka manerana Madagasikara ka noho izany lavinay akitso rano ny fipetrahan'ny radioelina eo amin'ny toerana io lavinay ihany koa ny premier ministre tsy ekenay zao zavatra tsy misy tao anatin'ny 80 taona mitsanga amin'izao zavatra taon'izao mandainga lazana fa hoe misy orinasa raika
20 eto Madagasikara tsy misy zany ary ny olona rehetra zay miteny dia enjehana démocratie sauvage ny Rajoelina fa tsy démocratie zany no tany hoe misy démocratie eto aminay tsy ekenay zany ny olona andehanao ilaza marary azy enjehana fa hoe antsy mahazo miditra Macron io ambaba saniny iny ary ianareo tafikareo miaramila polisy gendarme azavaina aminareo zanaka malagasy nareo natera-behivavy nareo dia zao mahatserova tena fa ny ray androany anareo fa ny raha-pitso anay manantena zay fa raha fa tonga eo dada vao afaka aneo fandriam-pahalemana hainy mandamina an'io ka zay zany zao any amin'ny fokotany misy anay any vakitrany manadary mpamon'olona manadary anefa ny misy gendarme be marobe ohatran'izao fa na eto dia maninona zay vakitrano vonon'olona any aneto olona tsy maninona tsy mitondra arma tsy maninona fa tena fety zay anao anniversaire dia na eto dia manjary atao ohatran'izao sakasakanina ohatran'izao malahelo zay anareo ka tsy malagasy anareo mpitandro filaminana anareo sao dia tsy malagasy anareo reo e misy ohatra any milaza hoe Sénégal nahazo beko fa amizao ngamba nilaza hoe malagasy nahazo beko amizao na any amin'ny toeram-pitsangatsanganana na any amin'izay tany rehetra nalehan'ny filomarika Ravalomanana atao Mahajanga dia velo taraina amin'ny avokoa ny rehetra ary ny hita dia samy mbola mametraka ny fatokisany amin'ny filohany Antoko-Tima ity ny vahoaka. Fatsapanao manao vakansy sy mijery an'ilay olona manao vakansy mitondra olona io fa tena any lalana tena anatiny tena taloha adiny valo makaty fa zao adiny efa telo amby folo efatra amby folo tena mitaraina tena lafa tena taloha sy lazaina hoe tany amin'ny otrina menaka fa amizao misy ray alina ny siramamy efatra arivo mahery tena manantena anao ny 2023 tena mila vitana tena mila vitana mihitsiny mijaly sahirana tena sahirana mijaly tena menaka tena manantena roarivo siramamy tena mijaly zay Pirofo mitohaka amin'ny tena mpitondra ireny fa leo izao fanjakana Rajoelina izao ny vahoaka ny Mahajanga ary mbola miandrandra ny masoandro vao hoentiny filomarika Ravalomanana indray ny ankamaroany ny vahoaka malagasy amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara. Fa niompana bebe kokoa tamin'ny firesahana ny dian'ny filomarika Ravalomanana tany Mahajanga ny farany herinandro lasa teo iny fandarana miara-manonja ho any androany mametina amintsika izay mialirary nombana sy Andry Rakotomala. Biororo tanteraka ny fitondram-panjakana sy ireo peredy aminy vao maheno izany hoe Antoko-Tiko Madagasikara CRMDM izany. Voapirofo tamin'ny alalan'ny resaka-tsakana sy antojay natao tamin'ireo solombavam-bahoaka efatra iraky ny filompanohana ny Antoko Marc Ravalomanana anokatra amin'ny fomba ofisialy ny fanamariana ny faharoapolo taona any ijoroany Antoko-tany Mahajanga izany. Nolazaina trano fa tsy nahazo alalana ny hetsika nokasaina atao kanefa dia fa nanan'olon-tsotra no nokasana natanterahana izany. Na tsapa tamin'ny alalan'ireo fetsika nataon'ireo mpitandro ny filaminana nefa ny avy eo anivon'ny Antoko-Tima fa tsy sitrapony izy ireo loatra no hanao izany ahafahasaina manao ny antsoina hoe terrorisme d'État izy ireo. Tena gaga intsony moa satria fa fomba fanaon'ireo fitondrana izao ny fanaovana fitaovana sy atao herim-pamoretana ny mpitandro filaminana mandeha ny baiko ambava ny telefônina fa tsy nisy sanany ray andraikitra ireo solotena mpanjakana natao hoe tompona andraiky mpanjakana fa naroso teny aloha fotsiny ireo manamboninahitra zay mitarika ny mpitandro filaminana anakana n'ilay etika tena leo ireo mpitandro filaminana ireo tena miasa tsy sazoka ary ny joro tsy fidiny nanoloana anay ny formiany zany barazy izany nampalahelo anay le mpitandro filaminana satria entre le marteau et l'enclume hoy ny fomba fitenena toraka zany tonga préfet fa tsapa
fantatra tamin'ny alalan'ny fifampiresahana fa tsy nisy ny taratasy atsoratra zany fandrarana ary tsy nisy ny réquisition hoe mety ilain'ny fanjakana ve ny toerana, mety hiteraka korotana ve ny fandehananareo ao, mety hisy ve ny mety ho risika amina resaka hiteraka fandrobana na tsy fantatro na fandorona fananan'olona na zay antony rehetra mahakasika ny filaminam-bahoaka. Tsy nisy izany satria notakinay hatramin'ny farany nanomboka zany asaboty zany ny amoahan'ireo lehibe mitarika ny mpitandro filaminana de tsapanay tamin'ny fomba famaliny izany fa tsy nisy zany fa baiko ambava ava ty amin'ny farantampony. Raha azo antaroby andre mato préfet tao anatin'le fotoana nanaovana n'lay fampirarana tamin'ny mpitandro filaminana dia namalo ny préfet nanao hoe tsy malala kory an'izany fanakanany zany. Zay ny teniny a, zay ny nampitaina taminay ka sa izy any mandainga. Olon-kendry araka ny fanabeazan'ny Flora Valomanana ny mpikambanao anatin'ny Antokotiko Madagasikara asy ireo vahoaka mpanaradia azy ka tsy manana eritreritra ny hiteraka korontana eto amin'ny firenena na dia eo aza ireo karazana sakatsakany isan-karazany ataon'ny mpitondra izay hita fa tsy ara-dalàna. Efa tsy mahagaga ihany koa ny antojay sy ny fanampenam-bava amin'ny endriny maro ataon'izao fitondrana izao izay sady jadona no fampiororoana araka ny nambarany ity solomavim-bahoaka ity hatrany. Molona tsy nitarika korotana zany Antokotiko Madagasikara zany na fandrobana na fandorana tranon'olona na famonon'olona na tsy fantatro fanobona na fananan'olo tokana io na fananam-panjakana mbola voafehinay ny mpanaradianay hatreto aloha na efa misy ny atsojay misy le ataonay hoe terrorisme d'État fampiororona ataony ny fanjakana na ny mpitondra fanjakana amin'ny tsy mitovy hevitra aminy amin'ireo olona atahorany amin'ireo olona samy lazany marina na atoko politika io na mpanohatra amin'ny ankapobeny na olon-tsotra tsy hoe eny amin'ny hetsika karakarain'ny fanoherana tsy eny an-dalambe eny fa eny fa hatramin'ny haino manjery dia hitsakitsahana lelam-panorenana tsy omena ny zosy ny fahalalahana fototra zay tokony anana ny tsirairay avy eo ny resaka haino manjery fahalalahana amin'ny teny eo ny fahalalahany mpanao politika amin'ny teny. Mbola nao mafisy ny mpamakafakara politika fanirira zafy manatany isan'ny hidiny fotony tany mahajanga ihany koa afa mibaribary hatrany ny tahotra ity fitondrana ity ny Flora Valomanana sy ny Antokotimo. Mbola manana ny tanjany tanteraka eto amin'ny firenena rahateo ny Antoko. Nambarany afa vao maika manosika ny vahoaka malagasy anohana sy anaradiany Flora Valomanana ihany koa ireny zava-miseho rehetra ireny. Le akansan'le fanjakana de efa mihoatra ny loha mihitsy ny akansan'le fanjakana zany efa tsy fantany zany aiza nametrahany vatany satria raha ohatra zany ny tia manany RMDM manao zavatra anankiray ao anaty toerana midy ao anaty efitrano manao fangatahan-dalana tsy mahazo isika mampahafantatra indray itsika satria mieritreritra hoe lieu privé io propriété privé io tsy mahazo indray ary raha tsy manao fangatahana sy tsy mampahafantatra indray de vao maika moa mazava ho azy adika indray ho fandikan-dalàna de tsy mahazo indray de inona foana raha zany ny ataon'ny Antoko kanefa mahagaga député fetra tamin'ny faran'ny herinandro iny na eno Antoko taky ny TGV nanao fihetsiketsehana taky ny Antoko Arema afaka namorolona anaty efitrano manao ireo dynamisation taky MMM manao an'izany fameloma maso zany de io zany tsika ny variana hoe fa maninona ny Antokotiko Madagasikara ihany ny azon'izao antsotsay zao kanefa zavatra magaga de ity arakaraka ny fomba nanakanina tsika tsy hitra teo amin'le toerana na tonga ny olona zany vaoaka mahajaka tena entan-tanàna ary zareo de tena fifaliana tamin'izay rehetra nale. Ivatsika lafam-baovao hafa kosa isika araka ny zava-mitranga teny amin'ny fokotany manakambahiny ao anatin'ny boriboritany faharoa dia niolavin'ny sy fokotany teo aloha ny fifambindram-pahefana izay tokony natao androany ataorian'ny fiandrasany ireo tompona andraikitra nandritra ny fotoana maharitra ny aiky avokoa ny rehetra fa nisy ny kiantrano an-trano tao anatin'ny ireo birao vaovao avao no tendrena ireo afitra Sondrebe sy Mathieu Prince.
tamin'ny valora maraina ny voatondry fanaovana ny fifamindrapahefana teo amin'ny sivifoko tany teo aloha sy ny vaovao izay vao napetraka. Nandritra izay fotoana izay dia niandry teo amin'ny birao ny fokotany ireo mponina tsy makasitraka ity fanovana ity izay vao marina fa lasa kitranatrano ny nanaovana azy. Tokony tamin'ny 12 atoandro teo dia nisy ny fandalovan'ireo birao teny toerana ka nandrahona ireo mponina mihitsy. Tsy olona rehetra miteny azy zany dia mandeha menasy teo aringa te higadrangà zay zany aloha dia fanalambarakana ataon'ilay sekretera vaovao zany nanao menasy tamin'ny olona manodidina eto zany. Tsy nahalala ny tena antony nirosona tamin'izao fanalana izao ny sivifoko tany teo aloha ary nilaza ny tenany fa tsy hiroso amin'ny fifamindram-pahefana. Tsy fantatro mihitsy aloha dia tsy mahalala mihitsy fa le fanendrena koa tsy fantatro inona ny antony na inona fa tonga dia nilatsaka vany fotsiny zany ny abrogation sy ny nomination vaovao dia izy ako izany efa tsy midongo toerana mihitsy fa le fokon'olona tsy mety amin'le hoe olona fianakaviana reny ataoko apetraka isorana eo zany nasorana dodoro zay sy adjoint dia avoaka ny lantangotomanga zany zay tena zay filazan'le vahoaka reo zany dia za manaiky fotsiny ako eo avy eo mako zao zareo hoe anao passation dia vahoaka miteny hoe tsy manao passation fa za koa tsy fokotany ndrena zany le fito vao kasika zay dodolo dia tsisy nanao fa za koa maiko azy ny lakile ina moa passation ataoko tsy maiko azy ny lakile dia zay ao fitaovana rehetra. Ny aika ary nanamafy amin'ny fisin'ity kitranotrano ity ny lefitra ny sivifokotany vaovao notsindriny ihany koa fa tsy ekena ny zava-misy ka rarany raha manohitra ireo mponina. Misy dikabiny distrika misy dikabiny député ao daholo izy ao ka ao izy ao fa ny tena marina aloha marina hoe misy zavatra tsy mety fa le zavatra tsy mety tsy avanko zanako ao dia ny zanako ao ny baiko anao za 60 ans ny zanako mety 25 ans za efa 7 taona dia zanako ve ny commandé ataoko ngambany hoe na ny expérience ary tsy mitovy dia zay le izy nampetsany le izy fa tsy zany nametsaka azy. Nisy ny fanontaniana nataon'ireo mponina mikasika ny olona nanindry ny birao vaovao taoriana nokafany taleny kabinetra ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga sy ny mpitandro ny filaminana ny birao pokotany niodikodina ary tsy namala araka ny tokony izy ity farany. Hita tena toerana ihany koa ny avy ao anivon'ny district saingy tsy nety tondra fanazavana mikasika izao raharaha izao. Araka ny fanazavana trany dia mahatratram-bolana maro ao aorian'ny fanadihadiana ataon'ny district sy ny préfet de police vao afaka tendrena ny olona iray ho sivifokotany. Nitoetra amin'ny ariva teo araka izany ny fivoriana teo amin'ireo iraka avy amin'ny fitondram-panjakana sy ireo chef secteur eny toerana andiniana ny raharaha. Mijany eo amin'izay vaovaony sosialy izay atrandry namaly ny etaetan'ny mponina ao anatin'ny fokotany amin'ny tany ety avaratra ny solombavambahoaka atimo amin'ny boriboritany fahenina raha ny fanjakana mantsy no andrasa namany olam-bahoaka dia tsy androso intsony mihitsy fanadihadiana nataon'ny Asin'Andriamalala eo amin'ny sary sy ny indran-tsary ny Tokira Marola. Natolotry ny solombavambahoaka Toditsoa Andriamampandry ho an'ireo mponina ao amin'ny fokotany an-tanety avaratra ao Ambohimanarina androany ny Popondrano. Tsy maharaka ny filamponina matsy ny famaditsin-drano ao an-toerana. Kena dia manao antso azo amin'ny fitondram-panjakana mahefy mijaly dia voaka ty aminay ety Ambohimanarina. Ny fahefa mividin'ny olona jereo, ny vidim-piainana miakatra, ny tsy fandriam-pahalemana, tsy manana mbola ny olona, ny jiroso rano mbola tapaka lava, rano fisotro madio, vitsy mbola fokotany ety aminay manana rano fisotro madio. Ka dia manao antso hoe raisy ny andraikitrareo anatin'ny lisy. Fa za manana tena solombavambahoaka fa tsy aza ny solombavambahoaka nge zany. Ny olona koa efa sahirana. Mbola manao cotisation ihany ny olona amin'ny fanaovana foto-drafitra sareza maro isan-karazany nefa asan'ny mpitondra izany. Ka androany moa zany dia fifaliana lehibe ho anay sy ny mpiara-miasa sy ny fokon'olona rehetra eto an-tanety avaratra sy Ambohimanarina zany no manolotra ofisialy izao pop zao zany miaraka amin'ny rano izy io ankoatr'izay dia nanolotra fanampiana ho an'ireo tanora tsy nanavahana loko politika fampianarana maimaim-poana ho an'ireo zaliana amin'ny call center ihany koa ity solombavambahoaka ity. Andian'ny faharoa zao satria fatatsika fa nisan'ny tena hoe ifatohan'ny asa zao amin'izao fotoana zao teny amin'ny resaka call center satria mba tsaratsara ny karaman'ny tanora zany dia zay zany anaovana le fanafanana mba ifezan'ny tanora ety Ambohimanarina zany call center zany satria misy teknika be dia be ianarana ao anatin'izay. Eo zany fifehezana ny teny vahiny fa eo koa zany ny fifehezana ny zavatra maro zany zay teknika maro ao anatin'izay. Dia andreo moa zany dia sady nisy karazana simulation zany nataon'ireo mpianatra zany tao anatin'izay. Ny asa sosialy tahaka izao dia tsy anjara asa ny solombavambahoaka fa anjara ny mpitondra. Tsy afaka ny itazapotsiny ny fahatram-bahoaka moa ny antokotima ka izay no mahatonga azy ireo mihetsiketsika tahaka izao.
ankoatran'ny olona ny jiro eto Madagasikara dia olana ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny fisitrahana rano fisotro madio amin'izao fotoana tsy mahasahana ny asa sy ny andraikitra taky ny vahoaka amin'ny tsondry ny jirama ankehitriny anoka ny vahoaka no mizaka ny vokatra izany. Nisy indrindra moa ny fanadihadiana nataon'ny Germain Nomenjanary sy Manova Andriamalala makasika izay. Amponina manodidina ny arivo raha kely indrindra no milahatra amina pompondrano iray ho an'ireo fokotany sasany eto Antananarivo. Fantatra izany nandritra ny fanadihadiana izay natao tamin'ireo fokotany sasany teto Antananarivo Atsimon-drano tao amin'ny komina Ampitatafika Androany. Tsy mbola mahasana ny mponina ny fotodrafitrasa izay efa misy sy mijoro koa ny fanazavana. Ny vahoaka moa zany tsy malala fa tsy ny komina no akaiky azy indrindra. Indraindray ilay izy lafiny teknika amin'ny resaka jirama nefany fa tsy voatery ny komina mamahan'le izy dia tonga eo anivon'ny komina izy satria izy tsy malala fa ny komina ihany ny fanjakana akaiky. Dia na misy ary fatapahany rano avy any amin'ny jirama dia ny komina ihany no anatonany. Amin'ny 2 alina no mivoaka ny olona indrindra ny zazambehivavy mivoaka amin'ny alina mijery rano fisotro madio dia mitaraina mihitsy hoe milahatra be dia be bidon tena misy tena metra mihitsy zany bidon indraindray dia mahatonga fitarainana mihitsy zay rehefa fitonga ny fotoana maintany satria tsisy ny vovo ny renirano koa meritra dia le rano kely ny jirama zany sisa no ezahana ifampitadiavana dia tena io tena fitarainana io na ety atapy-tanàna na any amin'ny sehatra ambanivohitra dia tena azahoana fitarainana be mihitsy zany io dia raha ao anatin'ny fokotanina anankiray no ataontsika hoe misy ponina 5,000 dia ny mety hoe ny 3,000 amin'ireo no manana pompe fa ny 4,000 zany misitraka amin'ny alalan'ireo borina fontaine anakenina isaky ny fokotanin'ireo. Betsaka ny fangatahana tonga eny anivon'ny komina ataon'ny vahoaka saingy mitarazoka ny fomba fiasan'ny jirama noho ny tsy fisim-bola. Ny komina no manana an'ilay vola ampiasainy ahafahana manatanteraka asa eo anivon'ny jirama zany hoe misy an'ilay atao hoe taxe sur taxe zay ahafahana manao asa eto anivon'ny komina amin'ny alalan'ireny taxe alohan'ny olona facture regny fa ny jirama nefa tsy manana fitaovana hoentina hanatanterahana an'ilay asa. Efa betsaka ny demande nataon'ny komina any amin'ny jirama mikasika ny fampidirana rano fisotro madio mba hanampiana an'ireo borina fontaine efa misy nefa pen'ny komina ny facture amin'ny alalan'ny taxe fa le fitaovana tsy ananany jirama hanatanterahana an'ilay asa. Ny komina koa nefa tsy manambola amidy an'ilay fitaovana satria somary lafolafo ihany ny vidin'ny fitaovana eo amin'ny jirama mananinanika amin'ny 10 tapitrisa 1 tapitrisa foana ny valeur an'ilay fitaovana dia tsy maharaka an'izay ny komina manodidididina ny 3 isam-bolana eo ny olona tonga manao le autorisation avy aty amin'ny komina afahana mampiditra rano fisotro madio any tokantranony eo. Ity no vahaolana natolotry ny fanjakana ho an'ireo mponina ao amin'ny distrikana Atsimon-drano mba hisitrahana rano fisotro madio. Azo lazaina mbola tsy mahavaolana treto ny tena antom-pisihana raha ny fanazavana. Indraindray aza misy fotoana tena lokon'ilay rano ny kopa no rano tonga any atokantranony mpanjifa. Misy fitarainana avy amin'ny olona betsaka zay tena nivadika mavomavo mihitsy ny rano vaninandro maintany dia tena hita mihitsy satria io rano io ny couleurany rano amin'ny sisony io moa hitanareo ihany io mavomavo io dia io ny tonga ny antranon'olona. Isan'ny vahaolana nataon'ny ben'ny tanàna manoloana izany ny fangatahana ireny bombonina be ireny. Io izay fenoana amin'ny alina ary afaka sitrahan'ny mponina avy hatrany rehefa tonga ny fahatapahan-drano na ny tsy fampin-drano. Saingy mbola tsy mahasana ny filan'ny mponina raha ny fanazavana ny fisian'izany ka mila fanampiana. Vaovao ny fampianarana kosa indray manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra ny mpianatra malagasy mandrato fianarana ny Indonezia ny amin'ny tokony andoavana ny allocation annuelle ho an'ny taona 2024 2024 efa ela izy ireo no nanao fangatana saingy tsy mbola niva hatramin'izao. Manome fotoana ny tompon'andraikitra saingy mivoava foana ny daty ary tsy mbola nivoaka ny vola izay efa tokony voaka ny volana janoary teo raha ny fanazavana. Raha ny fitarainana ireo mpianatra hatrany dia misedra olana maro izy ireo amin'izao noho ny tsy fivoahany ity allocation annuelle ity misy amin'izy ireo no tsy afaka manavao ny visa sy ny fiantohana ara-pahasalamana na ny assurance médicale intsony. Fa eo amin'ny vaovao ny kolotsaina kosa indray dia isy ny hetsika lehibe iray ho tanterahana ao Amoromania amin'ny herinandro avy izao entina ampahafantarana ny faritra iny faritra iny izay manan-karena kolotsaina sy toerana azo tsidiana maro. Nanao ny fanadihadiana Afitra Sondriabe sy Mathieu Prince.
Maro ireo faritra ahitana kolontsaina sy toerana maro azo tsy tiany eto amintsika. Hevitra iray isan'ny ahafahana mampidi-bola ho an'ireo mponina sy ny firenena mihitsy ny fanomezan-danja azy ireny mba ho tonga toerana mahasarika mpizahatany. Maro ny hetsika isa-paritra izay isintomana ireo mpizahatany amin'ny alalan'ny harena misy ao aminy. Isan'izany ny faritra Moronmania ka antony anaovana hetsika lehibe iray ho fampivoarana ny fotony sy ho fampiroboroboana ny faritra. I Festival de la Manie andian'ny faharoa ity zany dia ny fampitaovana an'ireo vehivavy mpandraharaha sy mpamboly any toerana amin'ny transformation na fruit zany mba ahafahan'izy ireo mitahiry izany vokatra an'izany. Ary rehefa vokatra ilay voankazo dia ariana fotsiny satria tsy afaka manatotan'izy ireo ny mpandraharaha ary indrindra ny mpandraharaha vehivavy sy ny mpamboly vehivavy. Dia eo ihany koa ny fampiroboroboana sy fanasongadinana ny tourisme local. Fantatritsika tsara fa ny faritra Moronmania zany tena mbola tsy dia misy malala firy ary indrindra ny faritra miakatra makany Fandrina iny tsisy malala firy nefa ny betsaka ny zavatra kolontsaina sy ny tourisme afaka asongadina any. 7.7 hektara io aire protégé io ahitana zava-mananaina, zava-maniry maro ataontsika hoe plante endémique zany sy espèce endémique maro afaka asongadina tsara mandritra ny hetsika. Tombony lehibe ho an'ireo mpandraharaha sy ireo mponina ao an-toerana ny tahaka itony ka ho ampita be sandran-dano ho anatanterahana azy. Ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana aogositra izao. Tsy aivina fa efa fandroana izao ity hetsika ity izay nitondra fampiroboroboana ho an'ireo mponina tany toerana ny andiany voalohany. Pejy ny fanatanjahantena kosa indray lasa tsy fitaizana tanora intsony ny fanatanjahantena malagasy ankehitriny fa ataon'ny mpitondra ho fisehoana politika fotsiny ho ny fanazavana nataona mpitantana kluba iray androany. Betsaka ireo taranja no tsy tazan'ny fanjakana afa-tsy ireo izay misongadina sy manao fifaninanana any ivelany any. Germain Menjanary no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Manana talenta ny tanora malagasy hoy ity mpitarika kluba Tsipikanety be eny Ambohibohy ity. Saingy ny olana dia sakaizany mpandresy ny mpitondra sy ny ministera eto amintsika. Betsaka no tsy nanampo fa ho tafiakatra amin'ny lalao iraisam-pirenena amin'ny taona ho avy ny Ankoay de Madagasikara ireny. Saingy rehefa nahazo io dia nilaza ny mpitondra fa anangana kianja indray aty aoriana. Tahaka izany ihany koa ny Barea-ny Madagasikara. Efa afaka irehan'ny mpitondra vao omena tosika sy fanampiana. Tsy misy drafitra mazava anosainan'ny tanora vao misondra eto amintsika eo amin'ny fanatanjahantena. Fa izay misongadina sy afana mirearea ihany no hita ny fanjakana. Raha ny laza ny Ambohipo eo amin'ny sehatra ny baolina no teneniko dia efa nanao champion du monde ny Ambohipo indroa angambany izay. Tompona andraikitra hafa aloha zany eo amin'ny fanjakana tsy misy fa monsieur le député ihany izy ihany hatramin'izao no miay anay. Izy foana isaky ny misy zavatra atao eto amin'ny Ambohipo sy manodidina dia izy foana no hitanay. Izy foana fa tena makasitraka monsieur le député. Zary anjolombala ireo taranja tsy dia misongadina firy eto amintsika ho hiatrany ny fanazavany. Tsy tena mifantoka ny fanabeazana ny tanora intsongy ny fanatanjahantena ho an'ny mpitondra fa natao isehosehoana ara-politika fotsiny. Manimba ny fanatanjahantena malagasy anefa izany satria tsy afaka miasan-kalalana ny federasiona izay tsapa fa miady rery ny ankamaroany ankehitriny mampisongadina ireo manatalenta ao amin'ny taranja izay iandreketany. Farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena orambe ny tao a Frantsa amin'izao niteraka tondra-drano tamina faritra maro izany. Any Soudan kosa indray namoizana ain'olona maro mihitsy ny tondra-drano tany an-toerana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fotoam-pahavaratra. Jessica Miray sy Taiziniana. Orambe ny tao Frantsa nanomboka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity niteraka tondra-drano be toy izao hatramin'ny androany. Tampoka teo dibo-drano be tahaka izao tao amin'ity fiantsonany metro ity. Hatrany amin'ny arabe sahirana ny mampiasa lalana satria difotry ny rano tanteraka. Maro ihany koa ny azo tapaka izay nanapaka lalana toy izao. Nisy tamin'ny toerana sasany azy no nisy avandra mihitsy. Orana tokony nilatsaka 3 herinandro no nilatsaka tao anatin'ny adiny iray monja tany Paris raha ny fanazavana hatrany. Narahana rivotra be mihitsy nahatratra amin'ny 400 kilometatra isan'ora. Akoatra ny Paris voakasika ity ora mikijy ity ihany koa ny tany atsimon'ny Frantsa. Taoriny haintany araka izany dia izao miaina orambe mikijy izao indray ny ao Frantsa. Omaly kosa nanamafy ny mpitandro ny filaminana ao Soudan fa tsy latsaky ny 570 ny olona namony ainy no nitondra-drano misy eo tany an-toerana hatramin'ny fiandohan'ny fotoam-pahavaratra ny volana meteo. Saika miaina tondra-drano toy izao hatrany ny ao Soudan manodidina ny volana May hatramin'ny volana Septambra.
olona manety sy noravatrano sy fananana ao amin'ity tanàna iray ao Soudan ity zao miraviravin-tanana mimponina potika avokoa ny trano fonenan'izy ireo lasany rano hatramin'ny biby fiompy sy ny fambolena tsy afaka izy ireo na ny mamonjy hopitaly azy noho ny fiakaran-drano be loatra raha ny fitarainana ity raim-pianakaviana ity zao dia maro no tratry ny areti-kibo saingy tsy afa-manoatra satria tsy misy na dia fanafody azy mbola mitoy miakatra ny rano hatramin'izao saingy tsy misy mandray andraikitra efa 3 volana izay no niaina orambe mikizany ao Soudan efa mahery ny 7 no miaina na tondra-drano raha nitatitra ny firenena mikambana ahina mafy amin'izao ny sy ny krizy ara-tsakafo lalina ny Soudan saika tapitra lasan-drano avokoa mantsy ny fambolena any an-toerana toy ny mahazatra ny fandarana ahona marina Global News avy hatrany no rahinao ao arian'izao fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana Sahilas zao dernière nouvelle dans le comté de Yuba izay kosa ny horonan-tsary atolotry ny fahita lavitry ny anibessanao any Oal ny sampana fampahalalam-baovao mametraky ny mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray tomoko lasy tomoko vavy